Isan'ny asa zatoandro sahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiofanana mahakasika ny teknika mpifombonja ezahana ho raitapitra isa ny olona ovaovana amin'ity teknika ara-pamokarana vaovao ity ao anatin'ny roa taona anaovana ny fifandombiasam-boly na ny fanaovana volo mihodina ho fanamafisana sy fitazomana ny tsirony tany manodidina ny 2,700 metatra tora-droa ny refin'ny velaran-tany anaovana ny voly izay afaka mamelona olona miisa enina ao anatin'ny fianakaviana iray isan-taona. Mahasamihafa n'izy ity mantsy dia izay ataontsika hoe agroekôlôjia tsy asaina ny tany fa asiana rakotra izany hoe miena be dia be tany ny herintsandro ny olona entina miasa faharoa manana fotoana ihany koa ny olona fahatelo miena koa ny vola mivoaka mitokantrano izany kanefa ny tany vokatra miainga ao anatin'ny fiteknokralojia dia matombo be mihitsy ary ahafahany fianakaviana mivelona ao anatin'ny velaran-tany kelikely zay mosatsika rehefa ataon'ny samy malagasy moa izany dia afaka hisitraka ny teknika mpamokarana ity ary ministeran'ny fambolena dia resaka zany araky teo hoe atomboka ao anatin'ny chef de province dia ary hitarina any amin'ny faritra tsirairay ka araky ny voalaza teo fanandramana ihany natao teto fa ezahana zany ny fanamparihana ary misy dingana atao amin'izany iarahana amin'ny fiarahamonina ary ao anatin'izany ny ministeran'ny filena sy ny fampanotsoana ny vainjafy sy ireo fiarahamonina tsara ny vokabary antanety karazan'ny rika 4 izay nanaovana ny andrana teo amin'ny valan'ny PPC Madagasikara satria nahazoana tambokatra hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Raha ny vokabary araka ny tenenin'ny monsieur le ministre tao na any Ambatondrazaka mbola entre 3 et 4 hectares maximum ireo tany efa mivolena hatramin'izay. Etsika eto zany vary antanety mahazo vokatra voalohany hatrany amin'ny 5 tonnes à l'hectare. Nitsika zany mifehan zany dia tsotra hoe mila amin'ny fisika ny finoana sy mivavaka sy misaoana an'Andriamanitra satria tena fitahiana lehibe zany ary io zany no anisany hoe tena ahafahantsika manafaka ny fahantrany ny vahoaka malagasy maro anisy. Raha tsy ahivina dia teknika avy any Zimbabwe ny teknika mpifombonja ary efa atao any Rwanda ihany koa ezahana ny fanapariana ny teknika manerana ny Madagasikara ary ho ampiarina ihany koa amin'ny tetikasa ankohonana miarina. Ny 4 principe angeza be an'ity teknika ity ara-potoana manara-penitra tsy manao fandanindaniam-poana nefa miasa amin'ny fifaliana izay hoe tena miaraka amin'Andriamanitra ny tena voalohany amin'ity. Resaka teknika agroekôlôjia indray dia tsy miasa tany manao fifandombiasam-boly manao rakotra manao fitantanana izay tsy mahazatra ny tatsaha eto Madagasikara lay mitantana n'izay ananany. Ny tombotsoa aloha voalohany indrindra dia manana vokatra misy fatrany ara-dalàna hivelomana fianakaviana anankiray. Heverina fa hitondra vokatsoa malagasy ary ho apetraka ihany koa ny fotodrafitrasa lehibe iray ho atao site pilote anatin'ny velaran-tany 5,7 hektara anehoana ny fampiasana ny teknika mpifombonja. Fiara-miasa amin'ny ONG Programme Mfumbumza Crown sy ny Foundation for Farming ary ny Crown Financial Ministry.